Zay ny amin'ny niveau iny fa araky ny fandinian'ny Roland Dieudonné na ivaombe ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao dia manay amin'ny ady atrano eto Madagasikara ikity candidat tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2012 ity. Manani isin'ny ady atrano i Roland Dieudonné Rabearson na Vaombe candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2012 nambarany fa toy ny zavanista ny Centrafrika ny lohan'ny crise tamin'ny taona 2012 no mitranga araka ny fandinian'ny Vaombe. Raha mbola andro 2018 zany tsika dia zao efa laly baka be mihitsy amin'izao ny fiorenan'ireo silamo mahery eto Madagasikara ary tena trany ambany vohitra rehetra any efa mandeha mihitsy mipaika zavatrareo le silamo miteny arabo fotsiny tsy mahay mamaky korano ary tsy mamaky ary tsy manaja ramadan. Zay zao ny zava-misy eto zao ary ny zavatra nitranga tany Centrafrika zay vao niainako tamin'ny taona lasa teo mihitsy no tena mitrango zao ny niatsy resaka ambony latabatra tany Centrafrika teo mampampianatra amin'ny université noho izany nitarika doctorant master 2 nahazo toroay rehetrarehetra mikasika ny zavatra nitranga tany Centrafrika mampampianatra karaté tamin'ny nanampy fédération centrafricaine ako hitambatra mampampianatra karaté ny zava-nisy tany mihitsy zao tompoko lasy tompoko vavy no efa mitrango zao efa eo tokoa tsika mihitsy ny ady atrano ny fiovam-pitantanana ary vahaolana fototra amin'ny lalan'ny fiorenana miainga amin'ny fototra mahamalagasy no everiny Roland Dieudonné Rabearson ho any vahaolana entina hisoroana ny ady atrano na ny crise vaovao eto Madagasikara.